tandre mba hataonao arak'izay endrika nasehoko taminao tao tendrombohitra ny zavatra rehetra. Hebreo 9:10. Riavana malala raha asika tsara ny hafatra izay nomen'Andriamanitra antsika isaky isan'andro tahaka izao dia manomana antsika ho any an-danitra anie. Reny ny hafatra ireny ho fanamboarana antsika mba ho vonona hiaina any an-danitra. Anisan'izany ny hafatra mahakasika ny fitandremana ny sabata satria any an-danitra anie dia mbola hitandrina ny sabata ny olon'Andriamanitra rehetra. Dia ny ety an-tany isika dia efa mizatra ary efa miaina ny amin'izany fitandremana ny sabata izany satria miomana hiaina any an-danitra anie isika io Ary zay le lohatenin'ny hafatra izay omenantsika amin'ity andro anio ity, taratry ny any an-danitra hozy izy. Taratry ny any an-danitra. Ry havana malala, ny vavaka izay nampianarin'i Jesosy ny mpianany dia misy lay fihezanteny manao hoe atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaky ny any an-danitra. Ety an-tany tahaky ny any an-danitra. Ny any an-danitra rehetra tompoko dia manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary tian'Andriamanitra raha toy izany koa ny olona ety an-tany manao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia zay mahatonga le vavaka hoe ho atao anie ny sitrapon'Andriamanitra ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ry havana malala, eo anivon'ny faharatsiany zao tontolo zao zay iainantsika ankehitriny dia tsy maintsy aseho ny mazava ary tsy maintsy miseho eo anatrehan'ny faharatsiana ho olona miova fo marina isika satria miomana ho any an-danitra isika. Ary izay no mahatonga n'Andriamanitra miantso atsika mba hitandrina ny didiny satria mbola misy any an-danitra anie ny fitandremana didy, tsy hoe mbola isanota avy any tsia, fa ny fiainan'ny olona rehetra any an-danitra tompo dia mifanaraka amin'ny didin'Andriamanitra. Zay mahatonga ny any an-danitra tsisy fahotana intsony, fa tsy hoe tsisy didin'Andriamanitra intsony any, tsia, fa ny fiainan'ny olona any an-danitra dia mifanaraka amin'ny didin'Andriamanitra. Fa eto amin'ity zao tontolo zao mbola feno faharatsiana ety, zay feno fandikana didin'Andriamanitra, dia miantso ny olon'Andriamanitra mba hitandrina izany didin'Andriamanitra izany, mba hiaina hifanaraka amin'ny didin'Andriamanitra. De hoy aho hoe anisan'izany ny hafatra izay efa hitantsika teo aloha, ny fitandremana sabata na ny fitsarana amin'ny andro fafito andro sabata izany. Tokony saintsaintsika mandrakariva zany ny fiainana mandrakizay na ny hoe ny fiainana any an-danitra eo amin'ny fiainantsika andavanandro, araka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe saino ny zavatra any ambony, saino ny zavatra any ambony. Zany hoe ny fisainana dia any an-danitra. Inona moa dikan'izany? Efa miaina sahady ny fiainana any an-danitra zany ianao, na de mbola ety ambony tany aza ny tongotra, mbola mandeha tany hozy izy ny fiteny. Ny tongotra mbola ety an-tany fa ny fisainana any an-danitra. Dikan'izany ry havana malala dia zao, ny fiainanao ety an-tany dia efa mampiseho sahady ny fiainana any an-danitra. Amin'ny fomba ahoana? Amin'ny alalan'ny fiovam-po, amin'ny alalan'ny famolavolana toetra tahaka ny toetran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra dia mitaky an'izany fahatanterahan'ny toetra izany amintsika. Ary izy moa dia mitena an'izany mihitsy hoe aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo zay any an-danitra. Mila mitaky an'izany Andriamanitra de ny ety an-tany. De mety misy eritreritra hoe zany ve de ho tanteraka ahoana ny fomba hatanteran'izany sisy. Tsy misy olona fomba fiteny hoe tsy misy olona mandeha tany ka tsy lena na hoe ka tsy tafitonina moa, ary tsy misy
olona zay milololanitra ka tsy leny dika zany de hoe tsy maintsy manota foana ve zany ny fiainana eto amin'ity tany ity, tsy ariavana malala. Izay ny anisan'ny antony natongavan' Jesosy teto tany, naka endrika olombelona tahaka atsika izy, tonga olombelona tahaka atsika izy mba haneho ohatra ho atsika ny amin'ny fiainam-pakatoavana sy ny fahatanterahana. Ka de zao itsika rehetra zany dia miezaka manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, ary izany fiezana manatanteraka sitrapon'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainatsika rehetra mihitsy, izany no antoka anekenatsika hiditra any amin'ny lapan'ny lanitra. Mahafinaritra zany ary azo atao tsara ny miaina an'izany. Ten'Andriamanitra moa de milaza raha mamaky sika ao amin'ny Jaona 1:7 de ndao mba vakitsika voalaza ny ten'Andriamanitra. Jaona 1:7 de ovakitsika ny 7 de zao ny voalazany: izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota, satria ny voany mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Ry havana malala, tsy voatery hanota ianao zany, tsy voatery hanota ianao. Io milaza azy, tsy mahay manota izy ozy izy satria nahoana? Nateraka Andriamanitra izy, zanak'Andriamanitra izy. Izany ry havana malala no tiany afatra ho lazaina hoe taratry ny any an-danitra. Aike zany tian'Andriamanitra ho taratry ny any an-danitra ny fiainanao de ny ety an-tany. Andao mba hoe tsika mbavaka zany ary raina izay ny an-danitra ô, misaotra noho ny amin'ny teninao, miantso anainao mba hanahaka an' Jesosy Kristy, hanatratra ny fahatanterahan'ny toetra, satria miomana hiaina any an-danitra izahay. Tianay raha mba ho tanteraka amin'ny fiainany tsirairay izany fahatanterahany toetra zany, ka ny fiainanay rehetra Tompo dia haneho fa zanak'Andriamanitra tokoa izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.